izay ato amin'ny hetsikamena bandorozy dia mampahafantatra atsika vaoaka malagasy tsy ankanavaka manoloana ny zava-misy ankehitriny tsy pahinay ary tsy enkenay ny hoditra-kondro atao amin'ny andriamatoa filoha zay olona napetsaky ny tolona teto Madagasikara amin'ny fitantanana ny fanavaozana ity firenetsika ty. Ka zahay eto amin'ny hetsika bandorozy mazava ny fomba fijerinay, mbola mitazona ary miaro any filoha zay voatendry teo izahay ary manamafy ny fiarovana azy ary sarotiny koa ho an'izay te hamingapingana azy ao anatiny fanavaozana zay hoentiny. Ka eto izahay mampahafantatra atsika vaoaka malagasy fa ny filoha dia mpanendry fa tsy mpanolotra, fa araky ny lalàna dia nisy nanolotra ny prime ministre zay mahabe resaka ankehitriny eto amin'ny firenena. Ka noho izay rehetra zay hamafisinay fa miombi-po miombon-kevitra amin'ny maro anisa izahay amin'ny tsy fakatoavana ny fanendrena prime ministre tsy ekeny rehetra, fa zahay kosa dia manamafy etoana ho an'ny filoha mba ho hajaitsika satria mbola tsy nanao fahotana mahafaty izy toy ny filoha teo taloha. Teto amin'ny firenena tsy adinoitsika tantara fa nisy filoha nanao fahotana efa tsy haisaina intsony nefa niaritra teto isika menakavy. Ankehitriny dia mbola tsy nanao fahotana zany filoha zany ka sarotiny zahay amin'ny fitsikerana ho an'izay mbola te hitsikera azy ary ho an'izay manana fikasana raty satria zay ny mazava hoe misy miteny fa hoe manam-pikasana hamono misy manao fikasana hamono lay filoha. Dia mampitadina zahay ato amin'ny hetsika bandomena hetsika mena ho an'izay olona manana an'izay hevi-dratsy zay. Ka eto zahay mitaky ho anao andriamatoa premier ministre mba tsy hampisy savorivory eto amin'ny firenena sady tsy hahakivy ny mpitolona mametsaha-pialana anao de ny mbola mangatsitsika na raha fa raha tsy zany de mety hanimba ny filoha le zavatra ka aleo mbola tsy tara fa mametsaha-pialana anao henoy ny feon'ny mpitolona fa betsaka ny olona azo eritseretina apetraka am'izany toerana zany. Ka eto koa zahay manamafy ny fanjavana ny assemblée nationale io fa io no antony mahatonga an'izao fanendrena tsy ara-jariny zao ary mbola manamafy koa ny eto amin'ny hetsika bandomena ataony fakakevitra alohan'ny fanendrena premier ministre mba ho enkeny be sy ny maro sy ny mpitolona. Raha tsy mivaly zao fangatahana izao mazava ho azy tsy mety hitolona zahay ho fanalana ny premier ministre io ary ho fanamafisaorina an'ilay filoha satria misy hitady hamitaka azy ilay filoha. Tapitra ny anay fotony na VMI fanambarana ny vondronkely manova fotony dia manao izao fanambarana manaraka izao. Mahatsapy izahay fa manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny dia misy ny fandraisana fanapahan-kevitra izay mivoana amin'ny tanjona ny raisana dia nisiany fanovana tanteraka eto Madagasikara. Miteraka resabe ny fanendrena ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta satria ity farany dia fantatra fa efa nitantana andraikitra maro tamin'ny sehatra maro ara-panjakana izay nahitana olana ara-pitantanana voaresaka matetika teto amin'ny firenena. Ohatra amin'izany ny fitoriana nataon'ny ranona sindikaly ny orinasa-panjakana CNAPS. Ity farany ihany koa dia fantatra fa miaro ny tombotsoan'ny mpandraharaha vahiny miasa eto Madagasikara satria administrateur amin'ireo orinasa voalaza manaraka ireto BNI, Galana, Madarel. Marina fa izahay dia nandray anjara nahatanteraka izao tolom-bahoaka izao ka manana adidy hiaro ny tolona. Amafisinay
famanoana ny fiadidina iombonana ho an'ny fanavaozana izay, ary mitaky ny satafototra hitondrana ny tetezamita. Takinay kosa ny anatanterana ny fandravana ny andro mpanjakana fanao lalàna misy ankehitriny, ary ikaroana iombonana ny asolo azy. Manamafy ny fahavononanay andray anjara amin'ny rafitra rehetra ahatongavana amin'ny fanovana eto amin'ny firenena. Masina ny tanindrazana. Zao umetsika lera matembea fitenena teka mafeozi ni voadina di garaba na ruita zita mieto vistoso generale kun foto manakas fakfu tuget tena kwa apacha tsika di tata Madagaskar. Madagaskar dia misy anankiray nomen'Andriamanitra ny Andriana Sarobidy nenao anaty sotoava dia ny fanahy maolo na ny fanahy ny olo manana ny lamy nomen'Andriamanitra Madagaskar ka izay lama izay dia tsy voaja manjaka eto amintsika hatramin'izao ny kolikoly mifampipotsandry misampiresahana eto dia mivolo misorony zay fa malala isika fa manao mpanao sorony mompitondra hatramin'izay. Madagasikara dia firenena voafity hananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ny olona fahamarinana, fahitsiny. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fitsindrovana ny madinika, fa tsy voaty izany. Fanjakana roa misy eto Madagasikara, fa ilay fanjakan'Andriamanitra dia andeha ahoritsika. Isika nanorina fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara, ary vavolombelona izany izahay manomboka ny masinandro an'io dia hiara entana isika rehetra hanorina fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Za zay mijoro eto dia vavolombelona fa azo atao tsara ny mitsinjo ny madinika. Za zay mijoro eto dia afaka miteny aminareo fa misy olona maro any vonona anarina Madagasikara, vonona anavitra Madagasikara. Tsara ny mivavaka fa tsy tsara ny mifamitaka sy mifanambaka. Tsy ny filanjana-paitony sy ny fanaovana akanjo fotsiny atao mivavaka, fa niasa ho an-tandazy natao hoe vavaka. Ka eto dia miteny aminareo fa efa midiny eto amintsika ny fanahin'Andriamanitra, ny anjely, ny arikanjely, fa navitra ty firenena ty isika zay efa naraka ny fitafon'Andriamanitra. Ka eto dia manome toky anareo, eto dia manome toky fa maro ary misy dia olona tena tia tanindrazana. Aoka ianareo tsy voambaka amina filanjana baiboly sy fanaovana akanjo fotsy, fa ny tena mivavaka dia mitsinjo madinika. Tsy tsara raha miovatanana fotsiny fitondrana. Fa ranako ny teniko ny hiram-pirenentsika dia vavaka, fa mifanaraka amin'izay eo amin'ny fiainantsika. Ny hiram-pirenentsika dia vavaka, mifanaraka amin'izay ve ny fiainantsika. Aveliko fanontelo, ny hiram-pirenentsika dia vavaka, mifanaraka amin'izay ve ny fiainantsika. Ko raha manaiky ny voaka malagasy dia misy olona maro vonony hanitsy hanavitra ny firenena malagasy. Mampanantena anareo ihany koa fa hitondra fiadanana eto amin'ny firenena ireo olona izay voaositr'Andriamanitra ireo hanarina sy indrindrandrindra hitsinjo ny taranantsika tsirairay avy. Misaotra anareo.